Amaranantsika ny vaovao kosa nanolotra fitaovana samihafa ho fanampina ara-pitaovana ny fohy be toerany fikambanana mpanazava eto Madagasikara etsy amin'ny akanjo zazavavy Beorika ny WaterAid mazava ho azy ny mpanabetsaka tamin'ny sehatry ny fidiovana sy ny fahadiovana izay fanampina izay. Nitokanana androany ireo fampitaovana samihafa nomeny WaterAid ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara izay misy ny fohy be toerany etsy amin'ny akanjo zazavavy Beorika. Dans le mobilier d'équipement en faveur de l'association Panazava eto Madagasikara, Antananarivo le 30 août 2014. Fotoan-dehibe ho an'ny mpanazava ity fotoana ity izay tafiditra ao anatin'ny fionamben'ny filoha eto Madagasikara ary nisongadina ny fiaraha-miasa amin'ny WaterAid. Natao andraisana an'ireo fitaovana avy amin'ny WaterAid ny mpanazava eto Madagasikara moa dia miara-miombona antoka amin'ny WaterAid ary manentana ny olona zany amin'ny fanasana tanana amin'ny savony, fampiasana ny lava-piringa ara-pahasalamana ary ihany koa ny rano fisotro madio. Anisan'ny vaindondra raha moa amin'izao fotoana izao dia ny andraisa lahatra ny olona amin'izany hoe mahazava-dehibe ny rano fisotro zany, indrindra ny fampiasana an'ireny lava-piringa ara-pahasalamana ireny mba hiarovana zany ny tontolo izay misy atsika. Raha ny fanamariana izay noentin'ny solotenan'ny WaterAid dia miara-miasa ho fandresendahatra ny mponina eo amin'ny resaka fidiovana sy fananana rano madio ny WaterAid sy ny mpanazava satria dia ny mpanazava no afaka midina ifotony mampita ny afatra mifandraika amin'izay. Nanamarika ny fotoanandroany koa ny fanomezan'ny kominina Ambanavao tany ambolena azy ho an'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Ary dia amin'ny anaran'ny mpiara-monina rehetra Tantsa sy mpiara-monina ao amin'izany komina io raha Ambanavao izany no hanolorana anareo mpanazava eto Madagasikara dia tany 10 hektara ao Anaitendro komina Ambanavao. Tao ihany koa ny photo voice izay fampiratiana mifono afatra ho an'ny rehetra. Tsara ho mariana fa miisa 5,000 sy roa ireo mpanazava manerana ny nosy. Rehefa sabotsy aorina ny fampahalalam-baovao dia misy hatrany araka ny efa fanaratsika ny fandaharana mahenika hitondranantsika ny zava-misy eto amin'ny firenena na ihany koa zany iraisam-pirenena ny sehatra sosialy ny politika tsy adino ihany koa ny sehatra ara-toekarena isan'ny hanomezan'ny sampandraraha ny fampahalalam-baovao eto anivon'ny fahitalavitra matv fotoana amintsika zany rehefa aveo dia sorana fihinany kely natao kilasy toboko vavy sy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matv tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay mame fotoana anao ny tena koa manaraka indray veloma toko.